Finaritra mifankahita aminareo dia ampita hafatra vetivety amintsika rehetra tahin' Jesosy. Ny hafatra fohy ampitaiko ato zany dia hafatra amin'ireo olona mpanao faux témoignage. Be da be mihitsy ny mpino kristianina tratran'io entin'ny hafanam-po te ho remarquen'ny olona ihany koa izy mba te hametraka ny lanjany izy eo anivon'ny fiarahamonina sy eo anivon'ny fiarahana manompo dia manao faux témoignage izy. Zany hoe misy tena mandainga tsotro zao na koa hoe nisy naharay zavatra kely fa asiany karibonetra le izy ampitombony. Zany rehetrarehetra zany tsy hidirana ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary ny tena mampime amin'le izy, ny tena comédie amin'le izy, ny tena pire amin'le izy, ny tena zava-doza dia ianao manao an'le faux témoignage mazava ho azy ho any amin'ny fitomaniana sy ny fikitroana nify ianao. Fa ny zavatra mety hisy ampime dia ilay olona anaovanao faux témoignage, misy olona zany hoe tantaranao lainga, iny olona iny mety ary possible hiova hibebaka iny olona iny, tonga saina amin'le faux témoignage pièce montée à la dahatra. Fa ianao nandainga sy nampibotsina nanampy lainga tao anatin'le témoignage, ianao no ho any amin'ny fitomaniana sy ny fikitroana nify. Fa le olona ny tantaranao lainga tonga saina izy amin'le lainga sy fahendrena avy amin'olombelona sy fisainan'olombelona nentinao, dia iny olona iny tonga saina dia hibebaka anatona an'Andriamanitra izy. Ka misy passage zay any amin'ny Baiboly hoe mamoana tsy marina azahoana sakaiza. Marina fa hafa dia hafa izay contexte izay, fa ohatraohatran'izay io resaka faux témoignage io. Zany hoe ianao mandainga fa ny olona andaingianao possible tonga saina, tonga sakaizan'Andriamanitra. Dinio anie zany zavatra zaraiko aminao zany fa be da be mihitsy ny mpino manao faux témoignage, miorakoraka, mifandrombaka micro satria mba te ho considérena izy, mba te hisy valeurany ao anatin'ny toeram-pivoriana sy toeram-piangonana anankiray. Ny beba tsy ankasitran'Andriamanitra zany ary mitondra anao ho any amin'ny fitomaniana sy ny fikitroana nify. Mangatamy Jesosy mba hifeheziny ny émotion-nao, ny seti-ponao mba tsy hanosika anao ho amin'ny lainga. Aza mandainga ozan'ny Baiboly. Braso antsika rehetra tahin' Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny fonany. Veloma tompoko.